tsy hoe la dia hahazo trano fampangatsiahana na ny chambre froid ny ao amin'ny commune ny Tampolo district ny Ampani Andrefana. Napetraka ny farany herinandro iny ny vaty fehizoro voalohany teto i Tampolo izay notrony ny olomboafidy sy manampahefana notarihan'ny ministry ny arena anaty rano sy ny jono. Mirefy 220 metatra toradroa ity trano fampangatsiahana ity izay ahitana efatra lehibe. Ny tetibidy any amin'ny 740 tapitrisa ariary ity fotodrafitrasa ity. Hampiakarana ny vokatra azon'ny mpandrona an-dranomasina no tanjon'ny ministera amin'izao hetsika izao araka ny politika ny ministera. Tsy maintsy atao ny hampakatra ny fari-piainany ireo mpanjono, fiadina ihany koa amin'ny fampinaran-sakafo, fiadina ihany koa amin'ny fahantrana sy ho fahazahoana ny vola amin'ny fanondrana mankany ivelany. Fotodrafitrasa hipaka mankany amin'ny mpanjono ka tsy maintsy jerena satria izay manahirana an'ilay olona ho le lalana sy le centre de consommation lavitra be izay dia isorana manokana mihitsy any VVF amin'izay fiarah-miasa zay manao an'io chambre froide io zay tsy ho ela tsony fa mois de décembre dia efa ho vita izy. Mahatsapa ny fanampiana ataon'ny fanjakana mijoro ankehitriny ny vahoaka aty i Tampolo hoy ny loholon'ny Madagasikara Anjianjaka Samson Golzara ka velom-pisaorana an'Andriamatoa filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Tena faly zahay amin'izao fihetsika ataon'ny Andriamatoa ministra zao. Ny antony dia fanatsarana hatrany ny fiainan'ny mpanjono, fanatsarana hatrany ny asan'ny mpanjono satria io zany no eritreretina fa hanatsara ny fotom-piveloman'ireo mpanjono ireo. Io no hampiakatra ny fidiram-bola isaka tokantrano mba ahafahany mampianatra ny zanany, mba ahafahany mamelo ny vady aman-janany. Izay ataoko an'izao hoe velom-bolo ary misy ny fanantenana amin'izay fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka manerana an'ity litoraly ity izay avy amin'ny fitondrampatra. Ankoatry ny fizarana fitaovana ho an'ny mpanjono sy fametrahana amin'ny toeran'ny mpampiasa ranomasina, efa tafajoro eto ihany koa ireo trano mamadika ranomasina ho rano ara-pahasalamana sy azo sotroina izay efa fokotany maromaro aty amin'ny tapany atsimo no misitraka izany.